Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miandry ny Tompo amin'ny faharetana. Miandry ny Tompo amin'ny faharetana. Zany no asongado mofinainantsika anio amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 5, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 12. Nde ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavon'ny Tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany, mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriany. Mahareta koa ianareo mba mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimononmonina ry rahalahy, fandrao hoelohina ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo no alainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa harenareo ny faharetan'i Jakoba, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny Tompo taminy. Fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra ry rahalahiko, aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa kory aza, fa aoka ny fanaikinareo ho eny ary ny fandahanareo ho tsia, fandrao hiaran'ny fitsarana ianareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miandry ny fiavian'ny Tompo amin'ny faharetana. Hoarina tahaka ny fiandry ny mpiasa tany, ny fahatongavan'ny vokatra, ny fiandrasan'ny mpino, ny fiavian'ny Tompo eto. Tany amin'ny faritra Alatsinanana dia misy vanim-potoanan'ny orana indroa andrasan'ny mpamboly. Ray amin'ny vanim-potoanan'ny lohataona, lay manamasaka ny vo izay nafafy. Ary ray kosa amin'ny vanim-potoanan'ny fararano, ataony hoe ranonorana aoriana eto, izay miandry ny fahavokarana amin'ny fotoanan'ny fararano io. Io no mampitombo ny vokatra. Raha tiana ho tsara ny vokatra dia ny ahazahoany ireo ranonorana karazany roa ireo no miantoka izany. Tsy maintsy amin'ny faharetana no hiandrasana an'izany, fa tsy ho maikamaika foana. Tahaka izany ihany koa no ampiomanan'i Jakoba, rahalahin'ny Tompo, izay nanoratra ity epistily ity, azo heverina fa nosoratana ho an'ireo kristianina na ireo mpino izay any am-pielezana. Ireo mpino izay nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny vanim-potoanan'ny Pentekosta no tena nanoratana mba hanana faharetana amin'ny fiandrasana ny andron'ny Tompo, ny fiavian'ny Tompo. Indrindra misy karazana fahoriana, fiaretana izay tsy maintsy hatrehany. Nisy fahoriana ara-nofo izay mamelo mafy ny mpino, ka mila mahavaky fo, mampiemotra ary toa maharava finoana mihitsy aza, ka dia toa manompino mba hanana faharetana sy fiaretana mba ho afaka hitsena ny Tompo amin'ny fifaliana. Asaina mibanjina
mijery reo olony finoana tany aloha izy ireo mba hianatra anam-paharetana. Ao reo mpaminany maro izay niaritra sy naharitra tamin'ny fanarahana an'Andriamanitra, tamin'ny fitoriana ny vaovao mafaly, tamin'ny fanarahana ny Tompo, ary nisy tamin'izy ireny mihitsy aza no niatra hatramin'ny ainy, naningotra hatramin'ny ainy, ka dia marina mihitsy fa matoky hatramin'ny fahafatesana izy, dia omena azy ny satroboninahitry ny fiainana. Tsy vitsy ireo lasa martyra ka nanolotra ny ainy tamin'ny fanarahana ny Tompo. Nisy ireo izay tonga martyra na vavolombelon'ny fanarahana ny Tompo ka dia nanolotra hatramin'ny fahafatesana. Ary izay faharetana ampianarin'i Jakoba eto dia mampitodika antsika koa amin'ny Joba mpanompon'Andriamanitra, ilay niaritra zavatra maro, nanam-paharetana, nesorina tamin'ny hareny, nesorina tamin'ny zanany, nesorina tamin'ny ny voninahitra sy izay rehetra mety maha-izy azy, maha-olombelona azy. Eny hatramin'ny ainy aza saiko nesorina, kanefa dia izao tsy nampiala azy tamin'ny fanarahana ny Tompo izany, ka nahatonga ny Tompo nanonitra izay rehetra nalana tamin'ny avo roa eny, tonga nanana fiainam-pahasambarana izy satria naharitra tamin'ny Tompo. Tsy Joba ihany, tsy ireo mpaminany na ireo martyra ihany no ampianarina hanana izany faharetana izany, fa ny mino rehetra koa. Ny mino izay rehetra manantena ny fiainana mandrakizay, izay rehetra mibanjina ny fiavian'ny Tompo, dia hibanjina izany amin'ny faharetana. Ny antsoina hoe faharetana eto ry havana dia fiandrasana amin'ny fanantenana, manana fanantenana mipolotra velona ao anaty ao, ka tsy levon'ny fahoriana sy ny zavatra maharary izay misy eto amin'ny tany. Faharetana izay velom-panantenana mandrakariva, fa tena hitsena marina ny Tompo. Eo am-piandrasana izany, raha manohy isika ny vaky teny eto amin'ity mofinainy ity manomboka ny 7:12, dia taoma izay rehetra hiandry ny fiavian'ny Tompo, taoma mba hanam-paharetana amin'ny fivavahana, ka hivavaka mandrakariva tsy ho sasatra, na misy azo-pahoriana, na misy fifaliana, na misy aretina, dia nivavaka sy ny faharetana amin'ny tenin'Andriamanitra no hiandrasan'ny mpino io fiavian'ny Tompo io. Ianao ary ry havako, mivavaha ka aza mitsahatra, ary aoka mba ho ao amintsika mandrakariva ny tenin'ny Tompo, ananantsika ny faharetana, satria izany no ilaina sy takiana amin'ny mpanaradian'Andriamanitra. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay, misaotra anao ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro anay, ny amin'ny toe-pitondratena, ny fihetsika tokony asehonay eo anatrehan'ny fitsenana ny fiavianao. Andriamanitra ho avy hamono izao tontolo izao ianao, ka dia faly amin'ny fahasoavanao zahay. Ankehitriny apetrakay ampelantananao ity tontolo andronay ity, ity herinandro vaovaonay ity, hitany tsiraray avy ianao, ao ireo izay trapahoriana, ao ireo izay mitoloko, ao ireo izay manana olana maro samihafa, misy ny tebiteby, miahiahy ny amin'ny zavatra maro samihafa izay nanjoa azy, izay miatra eo amin'ny fiainany. Ianao Jesosy hamangy azy ireny, ka hanonona ny anaranao mba hanam-piadanana, hanana antoka
sy fanantenanao aminao izy. Ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.